hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny, ilay radio manandratra fanantenana. Manohy ny fianarantsika isika lesona momba ny finoana avy amin'ny bokin'i Josoa. Miresaka momba ny Josoa sy ny zavatra neny an'i Israely araka ny voarakitra amin'ny boky io. Ary amin'ity herinandro ity isika dia lesona fahaenina sahady, izany hoe zany misasaka sahady ty telo volana farany ity no ianarantsika. Lohateny izany dia hoe ny fahavalo ao anatiny. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia niresaka ny fahavalo ivelany isika. Ireo firenena hafa nanakana na izay nandidian'Andriamanitra vonoana sy horohana. Niresaka lohahevitra lehibe mihitsy isika toy ny hoe ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Sy ny hoe ahoana no isehon'ny toetran'Andriamanitra amin'ny fitondrantena tao miady io. Ary tena andriana fiadarana tokoa ve izy? Ankehitriny kosa dia tsy iray amin'izany karazana lesona izany no hitantsika eto, fa iresaka tantara fohy anankiray izay mampalahelo isika. Isy lesona ara-panahy izay tena ilaina antsika hoentina mody avy amin'ity lesona ity. Ny namanareo Dr Jean-Jacques Andriamparana no manolotra nyity lesona ity aminareo mpiara-mianatra atao anareo ihany ny tenako, fa tsy mpampianatra tsy akory. Melo indrindra ny amitianantsika izany lesona izany dia manasanao hanondrika ny lohanao hiaraka amiko fa hiara hivavaka isika. Ry rainay be fitiany an-danitra, misaotra anao izahay no izao fotoana io izao, misaotra no ny teninao. Misaotra no fahafahana miara-mianatra izany teninao izany. Misaotra no fanekeny ty namako ity manaraka izao Hope Fire Radio izao maneran-tany mianatra miaraka n'izany lesona izany. Ary mangataka izay Tompo mba hitarika anay any ny fanahinao masina ka hanokatra ny sainam-panahinay handray izany lesona izany. Mba tonga anay ho matanjaka ara-panahy, ho vavolombelona mahatoky anao hita amin'izao tontolo izao izay ametrahanao anay ity. Tao manokana ary ty namako ity izay miheno eto anio. Izany vavaka izany no angatahako aminao noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ny lesona dia mitondra lohateny hoe ny fahavalo ao anatiny. Tsenjery dia arak'izay hita amin'ny Jeremia 7:10 manao hoe izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Itsenjery io izany dia maneho mazava fa hitan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataon'ny olombelona tsirairay avy, na dia any amin'izay heverina hoe ho takona indrindra aza. Ny Josoa 7 sy 9 no ianarantsika amin'ity herinandro ity indray, ty lesona ity zany. Ary amin'ity herinandro ity isika dia maka fampianarana izay azo ampiarina avy amin'ny tantara mampalahelo momba ny fahotany akana. Taorian'ilay fandresena lehibe tamin'ny nandravanany mandany Jeriko manko ry mpiara-mianatra malala dia resy tamin'ny fomba mahamenatra teo anatrehan'ny tafika iay izay firenena tena malemy, tena marefo ty Israelianina ity. Rehefa nitady fanazavana tamin'Andriamanitra Josoa dia tsapany fa ny faharesena dia vokatry ny zavatra izay mihoatra noho ny tsy nanantonony na nytaninan'Andriamanitra talohany nandehanany niady tamin'ny ay. Tsy azo lazaina ho ny tsy fisian'ny fiomanana ara-tafika na paikady ihany koa no anton'izany faharesena izany, fa kosa nisy fahavalo tao anatiny. Tsy hoe pitsikilo na nome vaovao manan-danja ho amin'ny fahavalo ilay fahavalo, fa isan'ny zanak'Israely ihany. No ny fanaovany akana, fangalana ilay zavatra voarara
tao Jeriko dia nanitsakitsaka ny fitsipiky ny ady masina izy. Ny faharesena nanaraka an'izany dia fampatsiahivana lehibe ho an'i Israely indrindra ho an'i Josoa ny amin'ny lafiny ara-panahy amin'ireo ady ireo. Fanampan'izany nampitandrina an'Israely izany fa tsy handefitra ny fahotan'ny olony Andriamanitra tahaka ny tsy nandeferany ihany koa ny fahotan'ny Kananita, indrindra rehefa jerena ny fahazavana be dehibe izay nananan'ny Israely. Hozaraintsika anankitelo ty lesona ity. Fizarana voalohany dia fitorantsika lohateny hoe iray eo amin'ny Kristy isika, izay ahitantsika amin'ny fizarana Alahady sy Alakamisy. Mety eritreritra anao hoe inona no ifandraisana amin'izany. Raha ny marina dia betsaka ny fomba fijery izay iombonana amin'ity tantara ity, ary ny Israelita rehetra no voasaringotra sy voadonana ny fahotany akana. Ho hitantsika izany, ary inona ny lesontsika azo tsoahana amin'izany ho hitantsika eo. Fizarana faharoa dia hoe ampitondraintsika lohateny hoe manatanteraka ny rariny amin'ny fahamarinana Andriamanitra. Hitantsika eo fizarana Alatsinainy, Talata, Alarobia no angalantsika an'izany. Hitantsika izany tamin'ny herinandro lasa saingy tena tranga azo tsapahitanana izy eto avy amin'ny lesona Alatsinainy, Talata, Alarobia eto. Manana dinga ny Jehova karakarana ny akana izay mampiseho ny toetrany. Ary fizarana fahatelo farany dia ampitondraintsika lohateny hoe anio no andro famonjena. Iresaka ny fizarana Zoma zany tsika amin'izay fotoan'izay. Ho jerentsika amin'io hoe inona ilay fahotany akana, ary inona no azontsika tsoahana amin'izany amin'ny fionana amin'ny akana. Raha tianao tsorona izany izay resaka izay dia izao hoe aza manao itony nataony akana. Eny hijery an'izany lesona izany tsika rehefa tonga ny amin'ny farany dia hisintona izany lesona izany. Rosa vetrany eo amin'ny fizarana voalohany ary zantsika. Lohateny izany dia hoe isika rehetra dia iray ao amin'ny Kristy, mifototra amin'ny lesona Alahady sy Alakamisy. Andeha hosokafantsika vetrany ny Baiboly ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Josoa 7 ny andininy voalohany ary avy eo ny andininy 1:10 sy 2:20. Josoa 7 voalohany manao hoe fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozina. Fa Akana zanak' Kamri, zanak' Zabdi, zanak' Zera avy tamin'ny firenen'i Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezerany Jehova. 1:10 sy 2:20 manao hoe efa nanotany Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy. Fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra sy namitaka ihany koa ka natao tao amin'ny entany. Koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely, miamboho eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voahozina. Tsy omba anareo tsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voahozina. Raha vakentsika indray mielatra zay dia ohatrany hoe nandroba daholo ny Israely rehetra. Tsy izany anefa fa lehilahy anankiray ihany, lehilahy antsoina hoe Akana, izay no nanao ny ratsy. Kanefa dia voalaza eto amin'ny soratra masina eto hoe nanao ny heloka ny zanak'Israely. Midika izany fa voasaringotra sy voadona n'ilay vokatra ilay fahotana nataon'ilay lehilahy anankiray izany ny fiarahamonina manontolo. Ny faneken'Andriamanitra amin'ny vahoakany dia ao amin'ny tsirairay sy ao amin'ny fiangonana. Izao voalaza amin'ny lesona Alahady, paragrafy 4 izany hoe nahafoaka ny olony rehetra na isam-batan'olona na amin'ny mahavahoaka azy ny fanekena ny fanaovan'ny Yahvé sy Israely. Araka ny fanekena ny Israely dia fitambarana ray tsy azo sarahana, firenena voafidin'Andriamanitra. Koa ny fahotan'ny anankiray na ny any vitsivitsy amin'ireo mambra ao aminy dia mitondra fanameloana ho an'ilay vahoaka ny fanekena. Izany indrindra ny zava-misy toy ny tamin'ny fiangonana ao amin'ny testamenta vaovao ohatra. Rehefa nino izy ireo dia izao ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2 sy 7:20 hoe ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Tsy hoe nampiana ho isan'ny fianakaviana any an-danitra fotsiny ho an'Andriamanitra reto olona reto,
zay olona vaoniova fosy vita batisa reto fa nampiana ho ao amin'izy ireo zany hoe lasa vatana ray amin'ilay fiangonan'i Kristy zany a tamin'ny arin'ny apôstôly a izy ireo ary de malamafy an'izany apôstôly Paoly amin'ny Romanina 4:17 hoe fa tsy misy velona ho an'ny tena ansika ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Voalaza koa amin'ny Korintianina 1:2-9 zao voalaza zao hoe ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena fa raha miamboninahitra kosa ny anankiray momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Eny ry mpiara-mianatra malala, tian'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'ny vahoakany ny voninahiny. Eny io ty teny fanambaran'ny madamo ety ity ao amin'ny Patriarika sy Mpaminany pejy 5:700 sy 4:700 manao hoe nahatonga fahavoazana lehibe tamin'ny firenena rehetra ny fahotany akana. Ankehitriny dia mbola mety handrotsaka ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fiangonana koa ny fahadisoana nataon'olo-tokana dia ny fahatezerana izay nianjady aminy mandra-pahitana sy fanesorana ny faratsiana eo anivony. Ny loza lehibe indrindra mananontanyna fiangonana dia avy amin'ireo mambra tsy mahatoky eo aminy fa tsy avy amin'ny vahavalony mivantana izay tsy mpino sy mpiteny ratsy. Izy ireo no misakana ny fiahian'Andriamanitra ny Israely tsy ho azony dia ireo mambra tsy mahatoky izany. Ny fatokiany iray dia fitahiana ho an'ny rehetra fa ny otan'ny ray kosa dia mampiala ilay fitahiana ho an'ny rehetra. Ary eo anatin'io fomba fijery io rehefa resy tany ay reto zanak'Israely reto dia inona ilay ayahan'i Josoa? Inona ny ayahy indrindra? Voalaza ao amin'ny Josoa 7:4-5 zao teny zao hoe indrisy tompo. Inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboa teo anoloan'ny fahavalony. Ary reny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia anodidina anay izy ka amono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony ary atao ahoana ny anaranao lehibe. Ny ayahan'i Josoa zany dia zao ny anaran'Andriamanitra lasa natao tsinotsinona aterak'izay zavatra zay. Maro tsara fa eto zany fa tsy hoe resy na ny amboa teo anoloan'ny fahavalony fotsiny zanak'Israely fa hoe atao ahoana ilay anaranao lehibe. Tena aya lehibe tao am-pon'ny Josoa zay zavatra zay hoe anala baraka ny anaran'Andriamanitra. Zao koa voalaza ny lesona Alakamisy paragrafy 5 hoe na fanirian'Andriamanitra aza ny ahitan'ireo firenena jentilisa manodidina ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay mankatoa azy dia azon'izy ireo atao koa tahaka ny Rahaba ny mianatra ahafantatra ilay Andriamanitra ny Israely amin'ny alalan'ny alehiben'ny fandresen'ny vahoakany. Midika zany fa rehefa mankatoa isika dia mampamirapiritra ny anaran'Andriamanitra. Fa rehefa mandika fitsipik'Andriamanitra kosa isika dia manakona ny anaran'Andriamanitra eo mason'ny olona. Ho fean'ity fizarana voalohany ity zany dia zao hoe iray amin'ny Kristy isika. Fiaraha-miaina no hiantsoana antsika ka manandrara amin'ny lazan'Andriamanitra eo masin'izao tontolo izao ny fitondrantenantsika. Izay indray zany no fizarana voalohany tamin'ity lesona androany ity. Andeha ry roso avy hatrany fizarana faharoa isika. Ny lohatenin'izany dia hoe manatanteraka ny rariny amin'ny fahamarinana Andriamanitra. Mifototra amin'ny lesona alatsinainy sy talata ary alarobia zany. Ahoana no niatrehana ny ty raharaha ty tao an-toby? Andeha ny ovakitsika ny Josoa 7:13-10. Josoa 7:13-10 hoe mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pamaraina. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, eo aminareo misy zavatra efa voahozina ry Israely, koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisitrao ny zavatra efa voahozina tsy eo aminareo intsony. Dia ampanatoniny ianareo raha maraina, raha-pitso zany, araka ny firenenareo avy. Koa ny firenena izay tanan'i Jehovah dia anatona isam-pokiny, ary ny foky izay tanan'i Jehovah dia anatona indray isam-pianakaviana, ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia anatona indray isam-batan'olona. Koa izay azo mitana ny zavatra voahozina dia hodorana amin'ny afo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny faneken'i Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Ny mahavariana ry havana dia izao, fantatr'Andriamanitra melohany le meloka, le olo-meloka. Hitan'Andriamanitra zavatra rehetra araka ilay tsinjerintsika io.
afaka manondro teony eo izy hoe ranona ny nanao azo ny zavatra zao, nefa dia zao tsy nanao an'izany Andriamanitra. Nomeny fotoana ny toe-javatra nisy, rampitso izy, ary avy eo dia nisy dingana tsikelikely ny tanterahana, ampanatonina isaky ny foko dia anaovana filokana. Dia izay foko voatana dia ampanatonina indray isaky ny fianakaviana, anaovana filokana. Dia izay fianakaviana voatana dia ampanatonina indray isaky ny tokantrano, anaovana filokana. Izay tokantrano voatana dia ampanatonina indray isan'olona mba hanaovana filokana. Zany rehetrarehetra zany dia fanambarana amin'ny rehetrarehetra zany fa hoe fantatr'Andriamanitra ny marina, ary ny famelana sehatra ibebahana ho an'ny akana sy ny ankonany izay no antony anitarana fotoana n'ilay raharaha. Toy ny tamin'ny andron'ny Kora, tadintsika angamba ny voalaza ao Nomeri 20 dia nomena fotoana ihany koa ny olona hiala amin'ny lafitoerana misy ny fikomiana. Voalaza ao Nomeri 9:7 ka hatramin'ny 11 manao hoe ireo dia ilay Datana sy Abrahama olo mafidin'ny fiangonana izay nilahady tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tokony Kora, raha nilahady tamin'i Jehova izy, ary nisokatra ny tany ka niteny laza mba amin'ny Kora tamin'ny nahafatesany zany antokony zany, ary levon'ny afo koa ny 500 lahy ka tonga fananarana. 11 kanefa ny zanako Kora kosa tsy mba maty. Midika izany fa afaka niala tamin'ny lain'ny mpikomy zany ireo zanako Kora ireo. Dia toy izany ihany koa teto amin'ny akana eto, afaka nisaraka tamin'ny akana ny ankonany, afaka nampafantatra ny zavatra nisy izy ireo fa tsy nanafina izany. Fa izay mifikitra amin'ny ota sy mankasitraka izany fahotana izany ary manohitra ny fitsipika ara-drarina izay apetrak'Andriamanitra dia mitondra heloka ho azy. Tsarovy ihany koa ity fa na dia miray ao amin'ny Kristy asika, ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny helony. Izao voalaza amin'ny lesona latsinainy paragrafy 2 manao hoe nesorona tsikelikely avy tamin'ny Israely manontolo ho amin'ny firenena iray ny fahamelohana, avy eo avy amin'ny firenena ho amin'ny foko iray, avy eo avy amin'ny foko ho amin'ny fianakaviana iray, ary avy amin'ny fianakaviana ho amin'ny sambatan'olona. Tsy nampiseho ilay nanao heloka fotsiny izany fisotry ny fanadihadiana izany, fa na afaka ireo tsy meloka ihany koa. Lafy ny manandanja amin'ny fomba fitsarana ampitandremana fatratra no hita eto, izay Andriamanitra mihitsy no mijoro vavolombelon'ny ny asany akana izay tsy nisy nahita. Tsy noravana Israely amin'ny mahafirenena manontolo azy, fa nosarahana isaky ireo dinganareo kosa mba ahitana ny tena meloka. Ary rehefa hita ny tena meloka dia jereo jereo ilay fomba fitenin'i Jesosy tamin'ny akana rehefa tratra izy. Jesosy 7:7 hoe dia hoy Jesosy tamin'ny akana, anaka, masiny ianao ome voninahitra Andriamanitra n'Israely ka mitsoro aminy ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao azafeninay izany. Maneho fo mangoraka izany, maneho antso-pitiavana ary maneho ny endriky ny fon'Andriamanitra amin'ny mpanota. Na dia nisy aza nefa ny mpiara-mianatra malala ireo ezaka rehetra izay natao dia fibaboana no nataony akana fa tsy fibebahana marina. Toy izao ny voalaza ny lesona talata paragrafy 2 manao hoe indrisy fa tsy misy filazana ao soratra masina ny amin'ny fibebahana marina nasehony akana. Nantenainy hatramin'ny farana fa tsy ho tratra izy. Nanjary no raisina ho toy ny mpanao heloka behivavy akana no ny toe-tsainy feno fikomiana izay tsy nisy fanavotana araka ny lalàn'i Mosesy. Voalaza amin'ny Nomeri 10:7 ka hatramin'ny 2:30. Andao anie ampitahintsika akana sy Rahabe. Mbola misy fanoherana mazava ihany koa voalazan'ny lesona raha mampitahany Rahaba sy akana isika. Ambaran'ny lesona talata amin'ny paragrafy 4 izao fanambarana izao hoe akoatra izany, manasongadina fifanoherana lehibe ny toe-tsain'ny Rahaba sy ny any akana. Ny iray, i Rahaba zany, nitondra ireo mpisafitany teo an-tampon-trano ary nanafina azy ireo tamin'ny miaramila. Ny iray kosa, i akana zany, naka tamin'ny zavatra voazina ary nanafina izany tamin'i Jesosy. Ny iray, i Rahaba zany, naneho ny hatsara-panahy tamin'ireo mpisafitany Israelita ka nanampy azy ireo azo fandresena. Ny iray kosa, i akana zany, nitondra olana ho an'ny Israelita tamin'ny fitsiritany ka nahatonga faresena ho an'ny Israely. Ny iray, Rahaba nanao fanekena tamin'ny Israelita. Ny iray kosa, i akana, nandika ny fanekena izay ny fanaovana tamin'i Jehova.
namonjy ny tena sy ny fianakaviany Rahaba ary tonga olo-pirenenao ajaina teo amin'ny Israely izy ireo. Fa Iakana kosa nitondra fanameloana ho faty ho an'ny tenany sy ny fianakaviany ary tonga ohatra ratsy. Rehefa voadio ary zany le toba, fa hita ny tobo-keloka dia nanome baiko Andriamanitra ny anafiana ny ay. Ary ilay paikady izay naharesy ny Israelita ihany no nampiasain'Andriamanitra dia nakatoan'izany Josoa ary dia nitarika fandresena tao ay izany. Izao no nambaran'ny lesona Alarobia paragrafy 1 hoe ny paikadin'i Jehova dia manova ny faharesen'ny Israely tamin'ny voalohany ho fomba fiady azahoany tombony ka ny lohasaha akora amin'ny teny Hebreo hoe fampidiran-doza dia nanjara varavara-panantenana araka voalazan'ny Hosea 2:7. Rehefa tonga natoky tena loatra ny mponina tao ay noho ny nandresen'ny voalohan'ny Israelita dia naverin'izy ireo ny paikadiny tamin'ny fanafiana ny Israelita izay nody nandositra sy nody resy. Va tamin'ny voavoatarika hiala ny toeram-pamaharana nefa reto mponiny ay reto dia ireo Israelita 3 alina lahy izay niotrika sy nisitrika tsy lavitra ny tanàna no naka ny tanàna aingana, le tanàna tsy misy olona sady foana ary dia nandoro azy. Mazava ny fanambarana amin'ny Josoa 4:7 fa tsy paikady no mitondra ny fandresena fa Jehova mihitsy no nanomeza ny fandresena zany sy anolotra le tanàna ny ay ho an'ny Israelita. Zao no voalazan'io Josoa 4:7 io hoe ary dia iroatra avy any amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna fa hatolotra Jehova Andriamanitrareo eo an-tananareo izy. Na dia misongadina kokoa noho ny any amin'ny toko hafa rehetra amin'ny boky aza ny lafiny aratafika eto amin'ity toko ity dia avohitra ao anatin'ny lahatsoratra kosa izao famarinana izao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jehova ilay fandresena. Ho famitena ty fizarana faharoa ity izany dia izao hoe marina sady mamindra fo Andriamanitra, manome fampitandremana, fotoana hibebahana izy, manome dingana mazava, mandefa antso malefaka. Nefa farany any dia manatanteraka ny rariny, tsy kisendrasendra ny fitsarany. Ary izay indray izany no lesitsika tamin'ny fizarana faharoa iny. Hiditra indray tsika zany eo amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao lesona izao. Lohateny zany dia hoe anio no andro famonjena. Mifototra amin'ny lesona Zoma ity fizarana ity. Nahoana moa no ampatsahivina trany io fitenenana io hoe anio no andro famonjena? Ny antony dia noho ny fifikirana amin'ny fahotana trany izay tanteran'ny olombelona miaraka amin'ny toetrany tsy mety ny bebaka marina. Ilay finiavana tsy hanota mihitsy no tsy misy ary ny safidy dia norona ho azy any amin'ny fahotana. Tadidio tsara ry mpiara-mianatra malala fa ny fahadisoany akana dia efa adalàna rahateo, saingy ny tena magaga dia ny toetra tsy mety ny bebaka sy maharitra eo amin'ny fahotany. Ny faratsy toetra manambony tena nataony akana dia nanosika an'Andriamanitra handray fepetra aingana sy mahery vaika tamin'ny tsy fankatoavany. Io tantara mampalahelo io teo am-piandohan'ny fandresena tamin'ny nandravanan'i Jeriko dia maneho ny toetra adalana nanany ota. Amin'ity fizarana faran'ity isika dia manasa antsika hijery indray izany toetra ratsy ananany ota izany. Misy teny sy sary maro amin'ny Baiboly mikasika ny ota. Ny teny mahazatra indrindra ilazana ny ota ao amin'ny testamenta taloha dia ny hoe hata, izay nadika matetika hoe ota. Ny aona ihany koa izay nadika amin'ny fomba fiteny hoe eloka, ary ny pesha izay nadika hoe fahadisoana na fandikana lalàna. Ny fampiasana ireo tenyreo manerana amin'ny testamenta taloha dia mampiseho fa ny dikan'ny ota dia miankina manomboka amin'ny fanehoana hoe ninina sa tsy ninina ilay fahotana, toy ny amin'ny tranga fanitsakitsana ny lalàn'Andriamanitra sy ny tsy fahatafavoahana na ny tsy fahafahana mahatratra tanjona ary ny fikomiana an-tsitrapo sy miharihary amin'Andriamanitra. Amin'ity sokajy faran'ity dia ny fikomiana an-tsitrapo sy miharihary amin'Andriamanitra izay miverimberina dia tsy misy fanavotana intsony ny amin'ny ota. Ao amin'ny 2:17 ireo ota ireo dia faritana amin'izao teny izao araka ny dikateny DM hoe fa raha Israelita na vahiny kosa no manao fanahiniana manota
ka manamahavoahy tompo dia ho fongorana tsy ho anisan'ny vahoakaka izy. Ny teny Hebreo ilazana an'io karazana fahotahana io, le hoe manao fanahiniana manota zany dia hoe beyad rama, izay fomba fiteny midika hoe prémédité, hoe efa nysaina efa nomanina mihitsy ny anaovana an'ilay fahotana. Izany dia maneho ny asa tsitrapo sy inina atao tsy akato an'Andriamanitra. Mamperitreritra fanambaran'ny George Maity ity, izay milaza fa faritana amin'ny teny iray ihany ny ota sy ny famonjena dia ny fitiavana. Amin'ny fomba fijeriny ny ota dia fitariana ny fitiavana ho amin'ny zavatra diso, indrindra ny tena. Mifanohitra amin'izay kosa ny famonjena dia fitiavana ihany koa, saingy fitiavana voatondro ho amin'ny zavatra marina dia Andriamanitra. Amin'ny fomba fijeriny Knight zany, ny fitiavana dia tsy ratsy na tsara ho azy, fa miankina amin'ny lalana sy ny tanjona metrahana azy. Ny ota ozy izy dia fitiavana mitodika amin'ny toerana diso, indrindra amin'ny tena. Izay fitiavana miodina amin'ny tena zay, mikarakara ny tompo tsy manokana ny tena, mampitombo fitiavan-tena zay le fototry ny ota. Izany ohatra ny mahatonga ny Losifera ho lasa hoe Satana, ny tiavan'ny tenany mihoatra no Andriamanitra sy ny hafa. Ny famonjena kosa, araka ny voalaza an'ity mpanoratra anankiray ity Knight zany, dia fitiavana mitodika amin'ny toerana marina dia Andriamanitra sy ny hafa. Izany no fitiavana izay nasehon'i Kristy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomena izany lanylahy tokana. Fitiavana miala amin'ny tena ary mijery ny soan'ny hafa izay manasitrana sy manadio ny fo. Amin'izay zany ny fanoherana fototra eo amin'ny ota sy ny famonjena dia tsy hoe eo amin'ny finoana fotsiny na eo amin'ny asa ihany, fa eo amin'ny toerana izay hitodian'ilay fitiavana. Izay tia tena mihoatra noho ny tompo dia mbola ao anatin'ny fahotana, ary izay tia ny tompo mihoatra noho ny tenany dia efa miverina ho amin'ny famonjena. Fa inona ary zany moa ry mpiara-mianatra malala no nanosika ny akana anatanteraka an'izany fahotana zany. Ao amin'ny paragrafy voalohany amin'ny lesona zoma io dia manambara an'izao teny izao hoe ny fitiavam-bola no niteraka ny fahotana izay natonga ny akana ho faty. Anisan'ny fahotana manendrika amin'izao fotoana izao nefa tsy heverina firy ny fitiavam-bola. Ny apôstôly Paoly dia nanambara an'izao teny izao amin'ny Timoty voalohany toko 1:10 manao hoe fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ny tantaran'ny akana dia ahitana fitoviana eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 izay tantarany Luka ny nanjo avetrany ny fahotan'ny Ananiasy sy Safira. Misy fitoviana maro amin'ireo tranga anankiroa ireo. Voalohany indrindra, samy faritana amin'ny fototeny milaza asa mitovy ireo fihetsika roa ireo. Ao amin'ny Septuaginta izay fandikana tranainy indrindra ny testamenta taloha amin'ny teny Grika, iakana dia faritana hoe nanangona, atika amin'ny teny hoe nosphizomai amin'ny teny Grika, nanangana ho an'ny tenany tamin'ny zavatra natokana ho an'ny tompony. Io fototeny io ihany koa nefa no ampiasaina rehefa faritana hoe nakany Ananiasy sy Safira, nosphizo ho an'ny tenany izay natokana mpahabemaso ho an'ny tompo. Faharoa, amin'ny tranga roa momba ny akana sy Ananiasy sy Safira dia naka tamin'ny zavatra natokana ho an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa nanokana ny vola rehetra azo tamin'ny fivarotana ny tany ho an'Andriamanitra Ananiasy sy Safira dia an'Andriamanitra daholo ny vola rehetra araka voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia fa 4:30 sy 5:30. Ireo zavatra naringana ihany koa dia nafoy ho an'ny tompo araka voalaza amin'ny Josia toko 1:9 fa 20. Noho izany zany ny fahotan'izy ireo na neny Ananiasy sy Safira na neny akana zany dia mahafoaka fandaingana sy alatra. Fahatelo, samy tranga tamin'ny fotoana manan-danja ho avoaka an'Andriamanitra ireo tranga roa ireo, ny fiandohan'ny fandresena sy ny fiandohan'ny fiangonana. Ny fihetsika akana sy Ananiasy sy Safira zany ry mpiara-mianatra malala dia manatanteraka ilay fahotana ny ninana tao avokoa, izay efa nosaintsainina melo sy efa niraiky tapisaka tsy fohy ialana tao anaty. Rehefa ireo karazana ota ireo no manjaka ampo dia tsy misy vahaorana sorona ho an'ny ota io satria tsy misy fioebahana tafiditra ao. Tsy mety andairana fioebahana izay fotoana amin'ny fanahy masina fon'izany olona izany.
tsy misy fanoloana ho amin'ny mpanota izay tsy mahatsapa ny ilanany izany. Fanoloana ataon'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Josia 7 dia nanota tamin'ny fomba sahisahy sy nininana atao iakana. Satria nandà ny atsapa ny fanenenana tamin'ny fahotana izy, ary tsy nisy azo natao intsony ho azy. Nampamafa ny fony ny fotoana rehetrarehetra izay nomena azy, azahoana fahasoavana nandritra ilay dingana rehetra izay nataon'Andriamanitra. Izay ilay fahotana fanahy masina izay tsy azahoana famelan-keloka, nandainga tamin'ny fanahy masina izy ireo. Endry mpiara-mianatra malala, anio no andro famonjena. Manerana soratra masina manontolo ny antso hoe aza mala mafo. Ankehitriny no andro fankasitrahana. Endro ny andro famonjena. Mbola miasa ankehitriny ny fanahy masina amin'ny taonantsika ao amin'ny fibebahana marina. Mbola androm-pahasoavana izao. Eritrereto Felixa ohatra, voalaza amin'ny asa apôstôly 4:4 sy 5:20 hoe, ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Felixa sy Dorosila vadiny, vehivavy Jiosy, dia napaka ny Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoanan'i Kristy Jesosy. Ary raha nitory ny amin'ny famarinana sy ny fahononana ary fitsarana ho avy izy dia raiky tahotra Felixa ka namaly hoe mandehana angaloha, fa raha malalaka dia apakanao indray aho. Zao voalazan'ny mpanoatra kristiana anankiray Ellen White hoe taratra fahazavana avy any an-danitra no nomena azy ireo. Fotoana avy any an-danitra hialana amin'ny ota. Fa hoy izy ireo tamin'ny irak'Andriamanitra hoe mandehana angaloha amin'izao. Rehefa fotoan-tsaratra mety kokoa dia hiantso anao ihany aho. No amaivany ny antso farany, tsy azo antso hafa intsony nefa izy ireo any aoriana. Dia toy izany ihany koa iakana. Ny aika izy, ny baboka nefa tara loatra ka tsy nahasoa azy intsony izany. Tsy nisy fioebahana, tsy nisy fahoriana noho ny ota, tsy nisy fanovana tanjona intsony, tsy nisy fankahalana ny ratsy intsony. Ary ny fibebohana izay nataony dia manam-pirofo fotsiny fa aradrariny ny saziny. Izao no voalaza amin'ny lesona Zoma paragrafy 2 manao hoe diso aoriana loatra ny fiekena nataony akana ka tsy mahasoa azy intsony. Hitany miaramilan'ny Israely naratra sy kivy ny verina avy tany ay. Hitany Josoa sy ny lolona niondrika tamin'ny tany tampahoriana tsy alazaina. Raha mba tamin'ireny fotoana ireny mantsy no nieky ny elo ny akana, dia ho naneho ny pirofo ny tena fibebahana marina izy. Tsy niteny anefa izy mianakavy fanangina. Nambara taminy fa nisy eloka lehibe izay efa fantatra mazava tsara niseho, nefa tsy nilobavy izy. Dia nampadalovina filokana ny raharaha, ka tamin'ny fanahy ny varaontsa ny tahotra no nahitany ny fireneny sy ny foko, ary ny ankona nisy azy voatana hatrany hatrany. Tamin'izany anefa dia mbola nienahena, tsy nanonona fekena na dia kely akory azy ireo. Nandrasany mihitsy ny ratsan-tanan'Andriamanitra no anondro azy, ary rehefa tsy nisy fomba ahafahany mihery intsony vao niteny izy. Mampalahelo ry mpiara-mianatra malala fa matetika ny fisian'ireny karazam-piekena izay tsy hainy ekena ho meloka raha tsy efa fanta-bahoaka ireny dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny karazana eloka izay tsy misy mahalala intsony afa-tsy ny tenany sy Andriamanitra ihany. Tsy ho nieky ny fahadsoany tahaka izay nataony akory anefa iakana. Raha tsy nantenainy tamin'izany fa hanafaka azy amin'ny vokatry ny alatra nataony izany. Ka raha nipoitra ny fekekeliny tamin'ny farany, dia ny anehoana ny maharary ny famaizana nahatra taminy tsy hitasoratra tamin'izany na fibebahana, na nenina no notana tao, na fiovantoetra na faharikorikiana ny amin'ny ratsy. Patriarika sy mpaminany 7 sy 10 ka hatramin'ny 9 sy 10 no nangalana azy. Ko anio ary no andro famonjena. Rehefa nibitsika aminao ny fanahy masina anio, valio zao dia zao. Aza atao hoe rehefa manam-potoana manao an'izany, na hoe manaraka mandray azay fanamariana izay, manaraka an'izay famarinana izany. Aza mety ho lasa toy ny akana isika, aza mamelona ota ao anatin'ny tobontsika ao, ao am-pontsika ao, ao an-tranontsika ao, ao am-piangonantsika ao, arovy ny anaran'Andriamanitra lehibe amin'ny fahatokiana azy. Ny tantaran'ny akana ary mpiara-mianatra malala dia fampitandremana momba ny toetra ratsy ananan'ny ota, saingy mampiseho ny fahasoavan'Andriamanitra koa izany. Taonjato marita teoriana Andriamanitra dia mampanantena amin'ny alalana Hosea mpaminany fa anova ilay lohasaha akora izay midika hoe fampidiran-doza, ilay toerana izay nitoraham-bato any akana sy ny fianakaviany, ho lasa varavara ny fanantenana. Hosea 2:2-7 Andieny tokoa ry havana. Andriamanitra no Andriamanitra ny famadihana ny ratsy ho tsara. Andriamanitra manova ny tsy fahombiazana ho lasa fotoana azo ararotona. Famarana ary dia zao hoe
lesona momba ny akana dia mampiseho fa ny fahotan'ny olona anankiray dia mety hampisy fiatraika ny avoaka ny manontolo satria iray isika amin'ny Kristy. Na izany aza nasehon'Andriamanitra tamin'ny fomba feno rariny sy famindram-po ny fitsarany. Nampitandremany Jesosy sy ny firenena nomeny fotoana akana hiaiky ny fahotany saingy nandà izy mandra-pahatonga ny porofo tsy azo lavina. Naseho eto fa tsy manameloka tampoka Andriamanitra fa manome fotoana ibebahana ary amin'ny farany dia mitranga ny sazy aradrariny rehefa tsy misy fiovana marina ao am-po. Farany mampianatra antsika ny lesona fa anio no andro famonjena. Toy ny nataony Akana sy Feliksa, maro amin'ny olona no mandany fibebahana ary manao tsinotsinona an'izany kanefa ny fanemorana an'izany dia mitarika amin'ny fahaverezana. Andriamanitra dia miantso antsika mba hiaiky sy hibebaka dia n'izao satria ny fibebahana marina dia tsy natao rehefa tratra fa rehefa tsapantsika fa meloko antsika anatrehan'ny tompo dia ilaintsika vetrany miaiky ny hibebaka anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manaiky sy madio amin'ny fo isika dia miverina amin'ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny fitahiny ary lasa porofo velona amin'ny herin'ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika izy. Nisy tanora anankiray nakany amin'ny mpitoritena anankiray sady niteny mpasahina sy tampereriana hoe pastera, ianao ny laza fa mavesitra no hitan'ny olona tsy voavonjy. Za nefa mahatsapa fa tsisy ninninona mihitsy. Atraiza moa ny lanja ny ota? 10 kilao ve sa 20 kilao sa firy zany? Dia izy ilay mpitoriteny namaly tamin'izay fanontaniana izay hoe raha sy nahita mavesatra izy fa 100 kilao eo ambony faty anankiray, atsapa ve izy hoe 4 kilao zay? Dia izy ilay tanora hoe tsy atsapa ninninona izy satria maty. Dia hoe ilay mpitoriteny marina zany. Dia toy izany ihany koa ny olona maty ara-panahy, tsy atsapa mihitsy ny vesatry ny ota izy. Tsisy firarahina izay zavatra petraka eo amboniny eo na entana manahoana na manahoana ny avesany. Ary toy izany ihany koa ny olona izay milona ao anatin'ny fahotana, tsy mahatsapa an'izany vesatry ny ota izany. Ry mpiara-mianatra malala, fomba fiasan'ny Satana ankehitriny ny fanambavanana ny ota. Ambarany fa tsy mampaninona izany, izany fotsiny ve dia maninona. Eo koa ny fanamamona ny fialam-boly isan-karazany izay mahatonga lay saina ho lasa tonga fahazarana amin'ny fahotana. Raha ohatra ka tsy mahafitsapa ny vesatry ny ota isika dia tadidio fa tsy midika akory izany hoe tsy misy ilay ota, fa midika kosa izany fa hoe maty ara-panahy no fitiavan-tena sy ny fizahazahoana ary ny fanaovana tsinotsinona ny hafa isika. Rehefa tonga izay dia miverena mijery an'i Jesosy indray, indrindra ilay vanim-potoana farany teo amin'ny fiainany, mandinika izany tantara izany. Ao no mifoha ny fieritreretana, mivoady ny fo, miova ny fiainana. Anio no andro mety indrindra. Enio ny bitsiky ny fanahy masina aminao ary avelao izy hitaridalanao amin'izay ataonao rehetra. Alohan'ny isarahantsika dia ndeha aventsika varikina indray ilay tsenjery. Vakitsika midika teny DM izy io manao hoe izao tombo kosa dia mahita ny ao am-po sy mamantatra ny ao an'eritreritra, ko araka ny fitorantenany sy ny vokatry ny asany avy no amaliko ny olona. Tadidio ary izany fa fantatr'Andriamanitra ny fonao sy ny eritreritrao. Esory izay zavatra rehetra voaozina mbola fikirinao ao, angatao ny fanahy masina mba haneho anao an'izany zavatra izany ary izay mangatakandro fa mibeba fa vonona andrainao Kristy. Manasantsika hiaraka hivavaka amarana izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao izahay no ny amin'ny teteninao androany ity. Ampafantarao anay Tompo izay zavatra voaozonao am-ponay eo. Meo anay ny fo mahay mibebaka. Aoka izay anaiky ny antso ny fanahy masina. Aoka ny fankatoavana avetrany izay ary ny firaisana fonay aminao dia ataovy mba ampamirapiratra ny anaranao eo amin'ny fiainanay. Anio Jehovah no andro mety indrindra. Ampianaro izay Tompo. Ampianaro izay hiala amin'ny tsy fankatoavanay. Ampianaro izay mba ho fitahiana ho an'ny hafa, mba haneho voninahitra ny anaranao isan'andro san'andro. Fa tononona izany vavaka izany ao anaran'i Jesosy. Amen.